ary mpanasitrana mahay ny zavatra rehetra. Tonga eto zay androany hivavaka aminao ary tiandray révélation avy aminao indray. Mitenena amin'ny tsiraray avy ary ao ka tompo mba tena horakofana amin'ny ranao ty fotoana androany ity. Misy saotra tompo mankasitraka. Amen. Samy mahazo toerana isika rehetra. Fifaliana no iarabanantsika tonga soa eto an-tramon'Andriamanitra amin'izao tapany fahatelo izao ny fiadanan'ny tompony eo aminao. Ary tononoko mandrakariba ny fandresena ho anisa matan'olo. Indrindra mba tsisy problème resy ianao zany. Ary manono ny rano Jesosy zany mba andrakotra anao sy hiaro anao mandrakizay. Amen. Misy filazana fohy ho antsika rehetrarehetra zanak'izio na tsy akanavaka miaraka mba magnano excursion tsika maraina. Ny toerana anaovantsika excursion moa dia any amin'ny mega église zay anasana antsika tsy akanavaka na mpivavaka ato na tsy ianao matongava maraina manomboka mivalo hoentina any amintsika ny daholo reto sonao tsika reto rapitso ary manasa sady reto mpitendrisika moa zany mba sambotonga daholo maraina dia agnatin'io misy fiaraha-misakafo zay ho karakaraina. Dia fiaraha-misakafo moa misy billet zany amidy misy billet na 3000 ariary dia misy billet na 10 000 ariary zany hoe 15 000 francs sy 50 000 francs. Tsy agnavahana izy io ho anao zany raha mba afaka ianao satria mbola miezaka atsika zany mba manangona vola zay mba voangonao zany angonona mandeha namboarantsika fiangonana satria mandeha izy ao ny fandaniam-bola amarainy moa anao mba ahita ihany hoe raha magnentana ny paster isan'andro moa zany garanti izy ty ato. Dia ny tegna tamintsika rapito zany sady mba hanadio ny mamididina atsika no mba hiezakatsika hiara hivavaka ho an'io toerana io indrindra mba miaraka mifaly koa atsika satria indraindray atsika tsy mahafaka mba miaraka be zany atsika mpiaraka mivavaka na bonane ary mahalana mba mitrotro. Dia marainy zany mba misy fotoana anankiray zay tsy asana nefa andraisan-karama io no mba atoka atsika mba hiaonatsika zanak'izio. Ny tanina moa agnatin'io ny zanam-piangonana rehetra ny avy any Basendrano, ny avy any Voloina, ny eto tapotanana ny Tamatavy jiaby, ny any Depôt, ny any Vereria, mbala Manasy efa nataoko fagnentanana teo tongava daholo mba hiaraka atsika mba hifaly maraina. Dia tegna ampirisiko anao mba hividy amin'le billet-tsika misy billet zay zany amidy eo rehefa mirava anao hoe afaka manatona tia dia mividy an'le izy 15 000 francs sy 50 000 francs. Tegna nanome toky mihitsy za hoe mahazo magnano vary za maraina satria le tanana tsy dia le resaka hoe hivarotra sakafo loatra fa mba fiaonam-be sady mba misy raha kely mba angonitsika mety mahavidy simantsaka firigony ndraiky koa tsika prainy maraina io dia fa zava-dehibe zay magnentana atsika mpitiavana ho anao zanako jiaby ka raha mba tsapanao hoe mifamarotro ty iraka ty anao ndo mba tongava maraina hiaraka hideran'Andriamanitra tsika hatramin'le tsy mahay mira ho maraina miagna micro daholo dia efa koa tsika jiaby fanjevoko dia ho tahin'i Jesosy aniny fotoana antsika rapitso dia magnentana anao mpitiavana za amin'ny anaran'i Jesosy tongava tongava tongava. Amen. Androany dia hianatra lesona anankiray tsika makasika an'ireo karazana fatorana misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Atsika io zany indray tsy mahafantatra fa misy zavatra mamatotra atsika ary mila voavalinao ny famontaniana hoe mifamatotra amin'iza moa ny fiainanao. Maro ny fiainan'olona mifamatotra amina plaisir zany hoe ny plaisirany no mibeko azy igny no mitona anazy. Sasany ake misy androany izy tonga dia lasa Tananarivo eo eo izy mividy billet d'avion satria mifamatotra amina plaisir ny fiainana amina rendrarendra amina fafinaretany nofo. Amaky aloha tsika andiny tsoratra masina teo amin'ny tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo no vakitsika. Tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo indininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpanjakany Siria zafady tsy izay le izy Jeremia zafady lasa verset hafa ndraiky no mivakitsika. Jeremia toko voalohany, Jeremia toko voalohany dia ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Nivadiky teo le kahiko dia lasa raha hafa ny voavako koa tamin'ny tribonaly ianao fa migadra
Niova didy. Jeremia toko voalohany. Andiny faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ao ve Jeremia antsika? Tahin'ny tompony ianao. Misy mbola tsisy baiboly fonko nefa tsara kiraro. Jeremia toko voalohany andiny faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Mivaky toy izao manao hoe tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe antony fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary antony fony ianao tsy mbola teraka no efa namasiniko sy nitendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Laza hoe amen. Betsaka be ravanareo olona na dia efa mivavaka aza fa mbola misy zavatra mamatotra anazy koa. Misy raha mamatotra. Ao moa ny sasany marararara. Laza vao omaly nisy olona nitantara tamiko hoe zay ny pastera ozy ohatran'ny Josodolo mahazo anay menakavy. Misy sasany zany hoe fatorana arety. Misy arety nitovitovizana daholo zareo menakavy. Misy zavatra mitranga ohatran'ny verimberina foana ny fiainan-jareo menakavy. Nefa io dia olona efa nandrain'i Jesosy. Io matetika olona efa mivavaka. Zay le ozo. Ka i Jeremia zany dia nifamatotro tamin'Andriamanitra ny fiainany. Laza hoe amen. Satria jerevy tsara le verset biblika teo andiny faefatra hoe antony fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary antony fony ianao tsy mbola teraka no efa mamasiniko sy nitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Nisy karazana fifamatorana tao. Mampalahelo fa misy zaza vao agnaty kibo dia ndesin'ny reniny amina mpimasy ndraiky. Izanako tonga taovy raha mbo karan'izany hoana. Izanako tonga mbola agnaty kibo le zaza dia efa nomasinina tamina mpimasy. Neny Jeremia nefa mbola tany kibo izy no efa nifamatotro tamin'Andriamanitra. Ka raha dia mbola tsy mitohy ary ny toroteny mba mametraka fanontaniana aminao za nifamatotro amin'izy zao fiainananao. Tahin'ny tompony ianao. Fony mbola tany am-boka izy dia efa voatendry. Misy kely avy amolona milohany anaovana mariazy dia mandeha ampasina ndraiky. Za efa nahita olo karan'izany ndesina ambavaka teto. Talohan'ny mariazin'jareo ony mandeha tany ampasina ndraiky zareo. Mba hifamatitra amin'ireo razana sy ireo olona efa maty. Hagnano mariazy mandeha ampasina ndraiky. Mandeha mijoro zany. Eto avakany dadilany kilodete ny mariazy ny décembre. Magnano mba vita sa mantsara mareny zafinareo ohatrany hoe mafinarinaritra zany magnano ananjy hoe nikoragna dia nagnino dia mody andrano tsara joro mariazinareo tanaontsika tampasaka tany iny dia fiera fa avy tampasana agnano mariazy. Mba imagineo zany teze zany nananganana tokantramonareo tampasaka. Dia misy raha tsara be ambadiky zany na mba anao tsy mpivavaka aby tsy tendeha ampasaka sa tsy marina. Agnano mariazy ndraiky ka andeha ampasaka marao. Amarao ny eglizy a Madagasikara aketo tsy mba misy mbo tagnaty menimeninao mbo andeha riza na andeha ty ampasana ve mba sosokevitry namian'olo anao dia mahazo ny raha amaranao amin'izany. Dia be tabe ny tsasanaka ohatran'izany. Ary be tabe koa ny olona hoe raha te hiditra vinantony ony mila magnaraka fomba zany dia miditra tokoa satria fikevana nambady daholo jiaby. Izy koa te hiditra vinantony azy mila magnaraka fomba anay hoe anano mariazinareo nday pasaka antsika vao koarina amelononiony. Misy karan'izany a. Dia magnekitra anao ny sasany magnaraka an'izay zavatra tsy manjary be karan'izay. Ka matetika ny olona ohatran'izay zavatra taraiko zay dia hatramin'ny taranaka lasa tsy zarizary. Miteraka izy nanafy izy jusque amin'ny dernière génération agny lasa tsy zarizary ny fiainana satria lasa misy devoly, lasa mifamatotra amin'ny satana. Ary tadidino matetika veriveriko eto ambony pilipitra eto zany hoe tsisy devoly tsara fanahy zany za ambony tany eto. Aza mieritreritra anao hoe ary misy devoly tsara fanahy. Tsisy devoly tsara fanahy zany. Ataony tsy mahay le zaza ny ampianarana no le famatorana ara-panahy. Za vao tsela natory mama
vaovao zay hoe za zao tsy haiko safiry amby folo taogno T1 fo tsy haiko ny redouble-polo zany raha mba fa vitan-draha manampoly 11e mahony tagnatiny folo taogno tsaka zany za mora tsara fikotagny raha iya fikotagny raha tsagna be misy nga kely niarinany taminay zay moa defa tsy tiany izy anontanian'olo ohatra hoe firy notinao i tsy mivola firy ray aman-dreny notinao 0 zany dikan'igny le vola hoe 0 zany tsy tian'inga eo anontanian'olo hoe firy notinao dia lasa bado le zaza tsy hitanao hoe manakory satria nisy raha nifamatotro taminazy tao nasazotsika reky ka mba azafitan'olo amin'ireny le tsika riavana hoe ndesy ampasagny ndesy mijoro ary manao an'izao aty tadidio fa raha vao devoly no resana andeha hanimba fiainan'olo fo raha agnaty lohan'izy andeha atonga anao lasa tsy zarizary ka ijery miarabana dia hatrany amboka no efa nifamatotra tamin'Andriamanitra fa misy olona sasany nifamatotra amin'ny devoly ka mba dinio kely ninao nifamatotra amin'izy ho ainao mila mavovaly zany famotanina zany ianao androany hoe mba mifamatotra amin'jovo moa fiainananao iny izao ino karazan-draha manakory karazam-piainana manahoana no ifamatoranao fa betsaka antegna manao antsoan'Andriamanitra ty moa dia matetiky maheno karazana vaovao hafahafa misy olo tonga aminao dia tegna regnesanao karazan-draha zany zany sasany zany andeha alohany agnano mariage zany dia mila nandro tamina rano tsidikam-boroka zany raha mba miexista zay koa ho isy rano ambony tany aketika tsidikam-boro ny vorogno tsara azonao tandrema hoe tsy mahazo mandalo ake tadidiko zay izy Martin Luther King zay hoe ny fakampanazy dia ohatra ny vorogno ny vorogno izy dia afaka mangery n'importe où afaka manao maloto zany possible zany no mitsangana ake possible misy vorogno mandalo ambony lohanao mety mangery ka tsy sanatria ny vava izy mahita vorogno mandalo dia sanakanao ndraiky vavanao feno azy azonao donc zany raha olo miteny hoe rano tsy dikamborogno zany mandenga ça n'existe pas ny rano jiaby ndriavany dikany daholo raha tsy hitany satria vorogno tsara mandeha ambony tany karaha tsika ilay mandika kito zay mahatonga anazy amin'ny teny français agnarana hoe vol d'oiseau ambony agny izy mandika dia andengan'olo atsika ito hoe rano tsy dikamborogno lenga tsisy rano tsy dikamborogno efa avy nidikany daholo jiaby fa raha anao zao raha fitapitana fogna lazaigna fa tia tsy nidikany entre parenthèse moa zay mbola veriko indray mandeha ny famotanina mifamatotra amin'izao fiainananao mifamatotra amin'izy fa misy zany ny sasany hagnano mariage dia agny ampasany eky manao mijoro sasany ary hagnano trano agny ampasany ndraiky anao mijoro satria mifamatotra amina fanany maty dia jerevitsika ihany koa Samsona dia hatrany am-boka anao zay teto tamin'ny heriny mitondra leso zay sa makasika ny Samsona hatrany am-boka no efa nisy fifamatorana tamin'Andriamanitra ny tegna marina dia momba ny ray aman-dreniny mihitsy efa niaraka tamin'ny tompo ray aman-dreny zay mba mahatsara antsika ray aman-dreny ndeso mandeha mivavaka zanakatsika tadito mandeha am-piangonana zareo reny mba tsy dia mifantoka tsara ndraikindraiky mitomagny l'eglizy misy araiky fo mba azo zareo olo ndraindray zanakatsika reo ohatran'zareo mivezivezy am-piangonana karaha midola mitabataba tsy arany raha raiky fo mitsaron'ireo andro raiky tenenana an'iny aminao no vao tety hoe zazy raiky mba mitandregny n'iny am-piangonana gato dia zay mahatonga baiboly miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia antitra azy izy tsy hiala amin'izany amen alleluia zany hoe ny ray aman-dreniny Samsona zany momba tsy niteraka nefa nomen'Andriamanitra zaza fa ny condition zaza dia tsy maintsy natao mifamatotra tamin'Andriamanitra azonao tsy maintsy natao mifamatotra tamin'Andriamanitra maro ny vehivavy bevoka
rehefa misy tsy azo azo dia makany amin'ny mpomasy. Sasany vao marararendilana fo dia fa lasa mamonjy tromba. Tsy haiko fa za zany tatato zay maka dadarabe bevoka. Za tatato narararendilana. Bevoka aminao tsy rarendilana. I raha valao iny mamaly avy afara dia mararendilana. Fa tsy zany nandelana mpomasy. Iny tompony ianao. Beta be no ohatran'izany. Bevoka dia mandeha mpomasy izy. Jereo fa lasa misy fiantraikany amin'ilay zaza io fandehananao mitsabo tany mpomasy io. Zanakanao zany indesinao any. Fa raha mba hitondra ianao na izy indesinao dokotera, na izy indesinao am-piangona, mba mpanompon'Andriamanitra angatantena hivavaka sy tsodrano zanakantena fa tsy mpanaody. Iny tompony ianao. Reny olona voafaritry mitoka reny dia misy zavatra ambadika. Misy ny olo mamilamy. Dia mandeha zay nandalo taketsy amin'ny 5 mandray olo mamo. Amin'ny 5 mandray. Andro latsinainy koa amin'io. Zala raha mba karakoro. Raha mba weekend boka anao mamo ohatra mba tsy tena dalen'olo loatra hoe samedi joli. Andro latsinainy. À 5 heures andeha hamonjy maraim-baovao iny. Iny ihany. Mbola malany sigara izy io. Misisitry. Dia tsy hoe ino araka reny. Ka reny olo voafaritry mitoka reny dia misy zavatra ambadika. Fa tsy hoe zavatra normal satria misy endamo ao izay nifamaritra tamin'ilay olona. Zany koa mahatonga an'ireny lehilahy lasa maro vady. Misy 12 mamanjana. Ary rehefa fa vorana bonan'indra milatra. Dia mody mamontany azy mamanao. Mama tsy nandeha fa tsy tian'izay ny hiditra ohatran'ny kilodety. Misy fanahy koa ambadika izy ireny. Fa tsy fahasoavana aby izy ireny. Sao dia verinao fa zany ny tahinjanahary na metry maro. Misy fanahy koa agnatin'izy io. Mitovy daholo raha maromaro jiaby mamatotr'olo reo. Misy zavatra hafahafa. Tsy hoe zavatra normal satria misy lendamo ao zany. Misy zavatra ataonao iny tena hitanao fa ratsy sady tsy tianao. Fa nolay fatorana dia tsy afaka amin'ilay izy mihitsy ianao. Ilay fatorana. Reninao mihitsy ianao ohatra te hiala, efa tsy tianao an'izany intsony, efa tsy tia handroso amin'ilay izy intsony, fa anao tsy afaka. Satria misy fatorana ao ambadika ao. Ary misy ny sasany zavatra efa nahafatany fianakaviana. Fa mbola iny ihany no atao satria voafatotra izy. Io olona nahafatany papany. Io olona nahafatany mamany. Io olona tonga ny fianakaviana reo tratran'izao tratran'ny ry. Fa mbola iny ihany no atao satria misy fatorana. Fa za manome toky anao amin'ny anaran'i Jesosy fa androany vahana ny fatorana rehetra. Ao ny sasany fatorana ara-panahy. Amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy izy misy fatorana. Ao ny sasany fatorana ara-tsaina. Tsy mba mivoatra zany ny fomba fisainany fotrany lomolomoro tsy hainao magnino zany. Voafaritra ny saina. Zany mahatonga an'ireny olo karaha dadadada, tsy hainao karaha badobado. 10 taona zeny mafo. Ny double impolo hono izy alahely. 11. Dia mba levilevono raha mbo nagnala baka impolo mba mazo etrerety. Fa 11 zany kare 10 taona takoa fogna. Mangala ondraha manjary aminao akory. Mba mana fatorana. Misy zay fatorana ara-tsaina, fatorana ara-panahy, ary misy ndraiky karazana fatorana amina ota sy fahagana-dratsy. Ka tsy tonga ho azy reo fa nisy varavarana nisokatra tany. Ary mety tsy ianao nanokatra ilay varavarana. Fa mety ny ray aman-dreninao tamin'ny alalan'irety zavatra manaraka rety. Possible zany misy karazan'olo voafaritra io miainy tamina ody na fanompoan-jany. Mety tsy ianao zaho fa mety ny papabenao, kapilanao, ray aman-dreninao taloha tany nanaody zareo, nanombo sampy zareo. Fatorana anankiray faharoa ny amin'ny resaka fijangajangana. Io le resaka couleur des jupons. Io le resaka misingisingy ilaila io. Lasa miteraka fatorana izy io, jangajangana. Dia misy raika ozona mihitsy. Nisy namozona le fianakaviana. Nisy namozona, mety miray aman-dreny be namozona.
mety kapilana ozo, mety olo ampitantaniafana ozo. Dia misy ndraiky koa karazana famosaviana, mosavy mihitsy. Na mosavian'olo ny tarana dia lasa baky daholo. Teraka tsy manambady daholo, teraka dia tsy manambady, teraka dia tsy manambady. Hatramin'ny kapo njaretetezany, miteraka tsy manambady. Dia ohatrany zany daholo zareo jiaby. Satria nisy namozo. Mety nisy ody ratsy natao tany, mety nisy famosaviana tonga teo. Anisan'ny mitondra fahatora ihany koa ny fahotana zay tsy mety ialana. Hoe fantanao zao fa ota le izy fa tsy mety ialanao. Mamatotra izy ireny tompoko. Dia verinao fa raha mandehandeha ho azy. Zay le niresako teo tamin'ny voalohany hoe ny fahotana io zany tsy inona fa fiainany devoly na findrany anatin'olo araiky. Force satanique izy io. Zany mahatonga ny olona manota tsy mety tratra. Mahay miala zigina. Mahay mivony. Ny rangazy ary moa feno loko mena tamin'ny molotra ananjy lazany fa marary ao izy. Aretigna anahy izy io izy inga. Marary izy io izy. Aretigna fa. Tsy mahivona ny vakina kitako le banana. Mahay mivony, mahay misidisidiky satria misy force anatiny ao. Ary misy nampivady io ara. Samy ambony fandriamana. Madame manotritra amin'ny lalàna. Ramose manotritra amin'ny liana. Tsy tratra. Satria misy force ako. Misy hery ao. Zay mahatonga anany tsy tratra. Herin-dreo, herin'ny maizina. Maheno tsara anao a. Ho anao ny toroteny zany. Atao santsireny. Fahotana tsy mety ialana. Ary avy amin'io riavana no fototry ny ratsy rehetra. Io. Satria ozy ny Baiboly fa fahafatesana no tambony ota. Ohatrany mahavariana be zany le manota. Ohatrany tsara, ohatrany fi. Ohatrany misy fampinaretana. Fa ny fiafaran'io fa fambaraka sy ainatra. Ary fara avampiainana. Na oviana anao ka iaina anaty fahotana fonga anao. Fa fambaraka sy ainatra ny afaran'io ary fara avampiainana. Karaha mbola maheno toroteny ianao androany, magnanatra anao, magnitsy anao, mba fantara miana. Mba fantara avela. Anao ihany le moravan'igny. Anao ihany no potika amin'izy io. Anao ihany no afabaraka anatin'izy io. Ka mbola tsy tara raha androany ianao mba nire décision hoe maheno toroteny zany tamin'ny alahady mba hajanona na haiky raha ty. Maheno ve le olona akaikinao io? Tahin'ny tompo ane izy. Dia tahin'ny tompo koa ianao. Androany amin'ny anaran'i Jesosy ho tapatsika ireo fatorana ara-panahy rehetra. Indrindra fa reo tsy mampahomby no fiainanao. Mampalahelo nefa misy fianakaviana dia tsy maintsy misarabady foa. Ary hita zany miveribery anatin'ny fianakaviana. Fa io fakamoana mandeha mivavaka moa raha kotana. Ary ny olo be devoly ny tegna tsy te mivavaka. Tiany zany le roagna devoly foa. Filendeam-piangonana tsy metimety amin'azy. Ary misy dia tegna efa magnofo ratsy mihitsy. Misy dia efa tegna ohatrany hoe misy eo mivantana amin'andro mihitsy satana. Ireny matetiky ataon'ny tompo izy ireny mba atonga sainanao hoe misy raha miataky ane anaty famianao koa hoe. Fa nohony ianao mivavaka dia ampafantarina anao le izy. Na voan'ireo fianakavianao taloha tany tsy nivavaka zareo. Tsy naheno fampianarana karaha reninao io dia lasa niatra tamin'izareo le zavatra. Fa anao mahazo fampianarana misy herin'Andriamanitra dia ampafantarina tompo anao le izy. Misy karazan'olo ohatran'izany. Tsy maintsy misarabady foa. Ary na dia ataoko hoe mitandrina be sahala amin'ny ahoana azy fa misaraka foana. Satria misy mpanaratsy miasa ao. Ozo mare. Misy dia tegna mba fa mitandrina miezaka. Fa io raha tsisy dikany na misaraka. Raha madinina zany raha mba mamisaraka zany tokony raha mba maventiventy, mba raha mba matombotombo. Fa raha tsisy dikany. Anaovana reny nisy tokantranon'olo nisaraka tamina vola 500. Tsy nanjarona kapa atsony, tsy nanjarona mpiavana. Asa naleny madama zay vola 500 tao anaty portefeuille ramoseny. Ny farita amin'ny fisarana. Ary dala zay mafantarinao fa asan'ny devoly miataka ny tokantranonao na misy problème faran'izay grave ara.
nitranga tanatin'ilay tokantrano tsy nampisaraka fa raha ely tsisy dikany nampisaraka satria misy esprit ambadika masazinao zany ka mba mandinianao zay miainona eto aza atao sangisangy le fivavahana ataonao mifikira mafy amin'Andriamanitra tsy sarotra ry afaka zato miaraka amin'ny tompo zany amin'ny andavanandrom-piainanao no afaka miresaka amin'azy matoky anazy miantetra amin'azy tanteraka ary raha tonga eto anao androano tapatsika ny fatorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aza variny ianao fa tsy voatery olona tsy mitandrina reny ny olona voa reny anao regny le olona misaraka na reny olona tratrina famosaviana tsy voatery olo tsy mitandrina izy regny misy tamin'ireny tegna nitandrina misy amin'ireny tegna melo misy amin'ireny tegna mety hoe nazo fahalalana fa natakiry satana izy mila mitandrina tsara ianao ary aza variny tsy voatery olona tsy mitandrina regny olo voa regny fa nisy falamo zany tambadika ao jereo viniavanao so misy zavatra ratsy manjoanareo zay miverimbery mititika izy io misy raha karan'izay agnatin'ny ankohonana io mety tsy hita aminao fa dana jereo voryzokinao ravavinao io mety tsy agnatin'ny faminareo fa mety hoe agnatin'ny faminy ray aman-dreny be tany agnatin'ny faminy kakolahy agnatin'ny faminy dady ery dadabe ndrendray agnatin'izy regny misy zavatra miverimbery mila jerevantsika daholo regny ndaontsika aloha makiny Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fa dimy amby roapolo 2 Samuel 12 24 à 25 2 Samuel 12 24 à 25 amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao manao hoe ary Davida nampionona ny Batseba vadiny dia niditra tao aminy ka nandy taminy ary niteraka zazalahy izy ka ny agnarany nataony hoe Solomon ary Jehova tia azy mandrosolo ego mandrosolo ary Davida izy nampionona ny Batseba vadiny dia niditra tao aminy ka nandy taminy ary niteraka zazalahy izy ka ny anarany nataony hoe Solomon ary Jehova tia azy dia naniraka ny ary Jehova izy tia azy dia naniraka ny natana mpaminany ka nanao ny anarany zaza hoe Jedidia noho ny amin'ny Jehova Jedidia jereo tsara hoe Solomon nasiny petit terme am'le Solomon dia azavaina ry ambany ry hoe miatana inona midikany hoe Solomon miatana io no natonga ny fanjakan'ny Solomon tsy nisy ady mihitsy satria nisy fifamatorana tao aby reny vakiny ngeny izy teo hoe 2 Samuel 12 tonga sonareo mama tainy Jesosy tain'Andriamanitra tonga sonareo faly zay mandray anareo amen Samuel faharoa toko faharoa ambin'ny folo averentsika vakiny kely manao zay manana baiboly ary Davida izy nampionona ny Batseba vadiny dia niditra tao aminy ka nandy taminy ary niteraka zazalahy izy ka ny anarany nataony hoe Solomon jereko nasiny petit le Solomon dia vakeo ary ambany ary le petit hoe Solomon égale miakana ary Jehova izy tia azy dia naniraka ny natana mpaminany ka nanao ny anarany zaza hoe Jedidia noho ny amin'ny Jehova Jedidia ino moa ndika dia rehefa misy mpaminany mihitsy nasain'Andriamanitra nanome anaran-jaza au lieu de natao Ibatoto izy Andriamanitra ataovy Jedidia agnaran'izay imiakana zay natonga ny fanjakan'ny Solomon dia mbola veriko eto ilay mandeha fa betabe ho an'ny fianakaviana tsy maintsy misarabady na dia efa mitandriny be miezaka mba tsy mijangajanga tsy mampirafy tsy magnino tsy mangala bola misaraka ary izy reny azavarina anao fa misy tena nitandrina be tao fa tratra fo satria misy lien d'âme misy zavatra zay nifamanitra tamin'ny ankohonany taloha tany
mety tsy hainao nanao an'iny. Misy za teo tamin'ny voalohany nazaveko anao anao zay nagnaraka tsara fa agnano mariage ny sasany mandeha ampasana ndraiky manao mijoro. Hoe agnano mariage reto hoe dadilahy maro ny fiangonana fantany Madagasikara aketo ampasana ndraiky misafidy. Na olo tsy mivavaka mahazo ny raha tsara io ary riavana tsy tia mandeha ampasana. Za aloha dia tsy tiako mandeha agny. Ia. Za dia manana responsable maventy be akory fa za tsy mandeha. Misy onia taratasy fô ataoko fa za tsy mandeha. Tsy tiako mandeha. Fa dia magaga ny sasany mariage zao ny resana ampasana ndraiky mangataka joro. Dia ho gaga ve anao raha misy zavatra tsy manjary manjoany ny ankora. Ireo zavatra reo zany jerevy tsara manomboka androany rehefa. Sao de famille magnaody famillenao. Satria ireo mahatonga fifamatorana amina fanaratsy, ody sy fanompoan-tsana. Dinio tsara sao de famille mijangajanga, fa anatina fijangajangana mitondra fatorana. Dinio tsara sao de nisy olona ozo ny famillenao io, nana mitady-panampan'Andriamanitra napaka an'ilay ozo. Dinio tsara sao de nisy mpamosaviny, sao de nisy namosavy. Io manko rehefa mety tsy hita maso hoe ivo nisy namosavy, tsy hita maso io zava-panano resantsika ty. Ary jerevo tsara sao de misy fahotanao zay tsy mety halanao mihitsy. Resako kely tamin'ny premier culte sy deuxième culte teo hoe ny otana eo za tsy inony fa ery ara-panahy avy amin'ilay ratsy. Zay ny ota. Zany mahatonga ny olo manota oha tsy mamety tratra zany satria misy hery tsy mety tratra. Misy olo manota ina dia sao ambony fandriana koa raiky manoratra amin'ilay lahy koko bebe. Araiky manoratra amin'ilay hoe ahoananao eny. Fa tsy tratra eo. Raha vao miditra avy agny raha miseny nierina tropa. Dia ozy raha miseny mifantoko madama nefa le hery izy miasa. Hery tsy mety tratra. Fa ny fiafaran'io enatra sy fafambaraka ary faharavam-piaina. Tsy magnozo no aminy tenen'izany fa magnatoro anao sao dia anao vareo. Ary ny fakapanahy tsy zavatra ratsy raha tianao ihany no angalana fagnahiny. Jerevony nakany devoly fagnahiny Eva neka tsy margozy. Sao dia verinao hoe ary dia nisy margozy mena ilany dia maitso ny ilany tao saha. Ataony Eva iny margozy. Raha mapetra. Fa ozy ny Baiboly aritany raha vehivavy ozy fa ho tsara fihinana. Azonao tsara raha manjary hoany. Dia voly tsy makafana anao amin'ny raha tsy tianao zany. Ha hoe anao tovolahy be ony dia misy aty vavy be ndraiky ny makafana anao ndakorona reko. Na izy ony bana be ony. Hoe ndesa mavaka za paster fa misy aty vavy bana zay ndakorona eo. Izy ke zany raha fa mitangadriky aminahy fô. Tsy fakapanany anarany zany. Zay raha tiatianao tamin'ny anao mbola tary, iny ihany ndesiny aminao ke. Ary le manetaitra anao mihitsy. Iny nefa tsy tsapan'olona maro. Veriny fa dia hoe nakatra hoe sasy ananjy. Satria dadake marimarike hoe misy fotoana anao mbola tamin'ny fatanranao tamin'ny anao le mbola nanenjana tady reny. Misy viavy zingenao fa tsy magnikinisy. Fa hatramin'ny vavahanao zay iny zay rehefa misarisary zoro dao. Dia mody miteny anao zany mbola tsy niova mihitsy anao zany raha misy tsy niova nino rehefa niteraka dimy no tsy niova. Ny sasany dia tsy tonga saina mihitsy izy fa anfila zay olo ohatra mbola anao ilay tamin'ny lycée any io tamin'ny lycée nino. Dia tsy mbola tonga saina anao amin'izany raha andeha hamonanao izy. Mba hainao ny fomba nakany devoly fagnahiny Jesosy tamin'ny fotoana izy nona. Izy ho vao tonga mofo ivato. Satria nona. Ary azony Jesosy natao tsara nanaovan'igny izy ty hinana igny veronao bosibosy. Mborinao tsy haiko izy. Fa nanana réflexe izy hoe zao moa le naniraka satana no teny. Azonao izy. Ndraindraitsika ireo tsy mandinika aby rehefa misy olona maniraka tsy manao zavatra sao dia mbo satana iny teny. Zay hitondra fatorana ny fiaina.
Dia jereo koa ny mission de Jesosy eto ambony tany. Andeha amago an'izao tontolo izao. Fa hoso Satana matsy anazy. Miangofo izy eto anatrehako dia omeko anao izao tontolo izao. Tamin'ilay raha ilainy Jesosy mihitsy ny nakany fanahy azy. Fa tsy possible hoa ianao tamin'ny mbola tsy mivavaka tsy tia toka gasy. Ka anao fa mivavaka io dia alaim-panahy amina gadremaka. Ça n'existe pas. Fa matetika ny fakapanahy tonga aminao dia le raha tianao taloha igny maverina anao. Anao tetia sarisary karana ataony tonga kely iny. Ary tena amin'ny lela-paladia mihitsy reny. Mandeha andravany ianao amatoriny. Mbiny amin'io nefa andeha hamotika anao. Jerevonao tsara fa raha misy olona farany intelligente eto ambony tany tsisy karaha i Adamo. Dia miodina gauche droite Satana ahoana dia andravana ny ady. Tsy nahita fika mihitsy izy. Dia farany izy nandinika hoe ahoana rao izy nampidirako fahotana amin'ny Adamo. Tsy devoly raha tia andravanao tsy fampitolona aminao izy. Tsy magnambana tontolo ianao zany devoly. Fa raha tia andravanao izy dia ataony izay fomba ampidirana ota ao anatinao. Mora ho azy ny andravananao. Ny ota nefa ositsika teo tamin'ny deuxième culte mitovy amina cancer. Ny cancer tsy fantatra maha cancer anazy raha tsy efa afaka fito taona. Jereo Adamo mbola niteraka, mbola namboly, mbola nandeha tsara ny fiainany fa nirava tsikelikely ary nisy zavatra tsy maintsy nisorona tao aminy. Nalana tao amin'ny Saedena izy. Nahazo cadeau ny menarano, hoe mikibonao nandehananao ary vovotany no fihinanao. Nefa mba nandeha tongotra karaha olo jiaby migny menarano taloha. Tonga koa tamin'ny raha vehivavy ny lehilahy izy naterany fanirinao. Zany mahatonga viavy raha vao tsy mety manambady dia tomany fo. Tompo, efa vina ihany. Maharary amina vaiavy tsy manambady io. Zany volana aminao. Dia jerevo izy hoe amin'ny andro iterahanao izy dia fahoriana. Dia namezako famoarana zay dia hoe izy ino zay normalement viavy igny miteraka karaha mangeditra iny tokony normal. Izy miboika dia lasa tsisy raha marary lahy iny. Fa an'olo osoko dia tsy maintsy misy an'iny taraim-paity. Hoe talopitaly tao misy araiky zay mivalivalan'ny kiraro vadiny. Izy maneho koa ny raha io. No le tenen'Andriamanitra. Dia jerevo koa i Adamo fa nahazo cadeau. Ny olo rehetrarehetra zany tsy maintsy mahazo cadeau, tsy manjary foana rehefa miaina amina fahotana. Ny atsemoan'ny tavanao izy no hinananao aniny. So dia verinao fa moramora ny zavatra mbadik'io plaisir mandalo aminao io. Faravampiainana ny afarany. Ary tsy maintsy miafara amina aignatra, miafara amin'ny fafambaraka. Maheno tsara daholo tsika. Ka teto ravagny Solomona tsy tany amina zavatra tsy manjary no namatorana azy fa tamin'ny zavatra tsara. Dia Solomona dia nomena anarana hoe miadana. Io no natonga ny fanjakan'ny Solomona tsy nisy ady mety satria nisy famatorana tao. Nifamatitra tamin'ny fiadanana Solomona. Alleluia. Tadidiko zany vao nahazo an'ilay tokazana fampianarana zareko aminao reto niarany zanako zao reo vao nipetraka tankiny dia efa nametrahako tany. Reglahy iny ary nataoko hoe Itavandray ny anarany. Fa tsy nataoko anaty kopy fofo surnom ningahy Itavandray. Hoe olo azo iankinana zany. Zareo izy ametrahako tany. Nisy araiky zay tsy mety nameny mamany anara. Vezivezy foana tamin'ny hôpitaly tsy mety teraka. Dia fa raha tonga tan-trano zay niteneniko izy mahatonga ny zaza tsy mety teraka ny ao mama tsy menao agnarany. Izy io moa za agnaran'izy io. Vao nomena agnarana be tonga dia nataovana rano malaky tagnaty termosy. Azany izy misy zavatra ohatran'izany revana amin'ny fiainana. Kaveriko eto indray mandeha mifamatotra amin'izao fiainana. Raha anao kristiana tsy mpanaja ray aman-dreny ara-panahy mampieritreritra hoe mifamatotra amin'iza ny fiainana. Ny antony hanajatsika ray aman-dreny ara-panahy ravana dia fifamatorana izy io. Ary zay no lalàna ara-panahy zay mila apetraka principe spirituel. Satria raha vao tsy manana ray aman-dreny ara-panahy anao dia kamboty ianao. Kamboty ianao zay. Ny sasan'izany isaky izy misy dia voly fomba magnatony babany. Isaky izy marary. Dia ny ray aman-dreny ara-panahy dia tsy maintsy manana ray aman-dreny ara-panahy. 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 Dia tsy maintsy manana ray aman-
zay vao magnatona pastera. Fa raha mivôta io, aleloia fao regny, aleloia ka da pastera. Nisy pastera zay moa nagnano témoignage mihitsy. Zara lao izy nisy pino izy tao am-piangonana tena nagnatabava. Hoe ndeso amako fa misy zavatra salasala amizao amigo. Lafo izy le zavatra tsita izy. Tsita. Dia hitako izy afaka 3 mois sa firmois niveriny mivavaka ndraiky. Izy niveriny mivavaka nagnantona an'ilay pastera ndraiky koa. Dia niteny izy tamin'ny pastera, le teo io zao midady efa vita mihitsy iny. Fa mbola misy ambola kely any. Amizay mandaovako ny dimy. Io izy pastera, ivery fa fanana karasa ny fokarongony tsy mafatotra toetra isy. Ao izy raiky. Le raiky maventy be ro tsy nagnomezana laka rehefa ely izy. Misy zanaka zany dia amindrana fo fogna jusque maty. Karaha ataoko moa zany dia mamindra fo fogna. Ataoko ory arike. Tsy azo atao zany moa nambagana akory izy nambagana akory mitra mafofo. Zay le maharay aman-dreny ray aman-dreny mpamindra fo. Zay koa mahatonga ny raitsika zay eo an-danitra io amin'ny maharay aman-dreny anazy mpamindra fo. Ary matetika ny olona rehefa tsy manana ny toepona ray aman-dreny tsy amen'Andriamanitra olo maro. Io koa dia nareo pastera amizio nakato. Hoe tia vovoro olo maro, tia toepo malo atao pari. Agnatin'ny olo maro misy tia mbalavalavato anao io. Ya, misy amindreo tia nipa to de ko lamokana. Raha tsy sakany. Karaha nenay mivady zao vao vetivety nahitany aody gasy. Ataonjare agnatin'ny sakany any. Zany rao tsy olo avy madiry valo magnano zany. Tsy maintsy agnatin'ny olo maro fa toepo. Koa tsy manana toepo no tsy ameny tompondro maro. Dia rehefa maroa olo tamin'izao n'Israely Mosesy izy rehetra ndraiky nandeha hagnafika an'izany. Nagnino tsy koa zany nan'olo t'Egypte tany. Fa tsy maintsy Israely Mosesy satria Mosesy ihany manana le toepo. Ndraindray tsika reo misy mission zay verytsika faran'izay sarotra mampiteny antsika Jesosy. Tsy mba mahita olon-kafa anao asaigny mandeha akany. Anao rery manana le toepo. Tainy Jesosy. Verinao olo jiaby koa nasaigny magnano ny mega église io. Anao manana le toepo madigny tsisy vola. Anao manana le toepo madigny zahan'olo foa, tsisy magnampy. Gauche à droite, tsoviny bangy anao miraika ambin'ny folo, amin'ny latsinainy talata oia. Azonao izy? Toepo. Ary tsy ray mandeha tsy indrotiny ino koa tsika zany. Hoe aza maika tiana-karena hoa. Fa mangatalo toepo mazaka arena amin'Andriamanitra. Aza maika tiana-mbady. Fa mangatalo toepo mazaka vady. Satria agnatin'ny vadiana io koa tsy bijou foana azo am'izy koa. Misy treromo koa ndraikindraiky. Toeponao niraka mpanaovonanao. Zareo Eli nanana toepo mazaka fanilikilia zay vo Eli. Fa tsy olo jiaby akory no Eli. Nitomagny an'le double portion Eli sa ozy Eli mantsana zavatra sarotra rô raha ngatanao zany. Raha mba fantanao ozy lalambeno mba indrony zay zany ozy le tadiavinao. Azanao izy. Toepony Mosesy. Tsy olo jiaby nahazo nandimben'ny Mosesy fa Joshua rery nanana an'izy. Ty Joshua Andriamanitra mihitsy niteny Joshua mpanompony Mosesy. Ka eto antsika dia miresaka makasika an'ilay hoe fatorana. Misy zavatra ao mila jerevanao. Misy zavatra ao mila mahatonga sainanao. Amen. Amen. Sambatra rehefa regny vehivavy natao batisa tamin'izy bevoka regny. Sambatra anao raha bevoka anao natao batisa. Fa za anao magnano malakilaky. Amin'ny batisa tsy ho avy eky. Sambatra ny vehivavy bevoka natao batisa. Fa lasa mifamatotra amin'Andriamanitra hatramin'ilay zaza. Azonao? Famatotra amin'Andriamanitra hatramin'ilay zaza. Averitsika vakina ny 1 Samuel 1:11. Samuel voalohany toko voalohany. Samuel voalohany toko voalohany dia ny andininy fa 1:12. Izay mivako toy izao manao hoe Samuel voalohany toko voalohany dia ny andininy fa 1:12. Kozy ny Baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nivoady izy ka nanao hoe Jehova tompony maro
raha mba hitsinjo tokoa ny alehany ankizy vavinao ianao ka atsiaro ahy ary tsy anadigny ny ankizy vavinao fa hanome aza zalahy dia omeko an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra ny ainany ka tsy ho kasian-karezany loha. Teto revagna dia tegna tsy niteraka io vehivavy io dia nanao karazana veo tamin'Andriamanitra izy izaho izy amin'ny fotoana ozy mameno zazalahy dia tegna amieko anao izaza io ataoko an'izao izaza io dia reo ny 15 ny jereva 1 Samuel 1:17 izy hoe dia namaly elika hoe mandehana soamantsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao any zay nangatanao tao. Alleluia. Teo ravagna nipoiran'ny Samuel mpaminany teo nisy fifamatorana tao. Amen. Nisy famatorana tao. Tadidiko tsara nisy fotoana zay tamin'ny mbola nagnano elevo paster indisy ny mamare zay mandeha any amin'ny tany ambanivolobe any atao morafeno zay dia tsy mihaiko raha nazo anatany fa nitomanga tamin'izany nitomanga tany dalabe no jiaby gaga raha nagnino izy dia tany na enoko an'izany tena tamin'ny alalan'ny mpanompo avin'Andriamanitra hoe ho mpanompon'Andriamanitra goavaka ianao. Amen. Tamin'izany atena mimoe rehetra mari goavaka goavaka amin'izany anefa za amin'io hitondrasako akanjoko mandeha magnano mission tany sase ity zay zao olo goavaka tamin'izany fa rehefa Andriamanitra mametraka planina amin'ny fiainanao tsy maintsy igny ny tanteraka ka raha isafidy any raha nataovy mifamatitra amin'Andriamanitra fiainananao ary io tegna bala anankiray ngeza be io bala anankiray ngeza be ny fanaovanao voady mitovy za Jesosy eny raha vao za taonao an'izao taonao andry zao ny zavatrao ataoko ary rehefa mivoady ndana tanterao le voady aza mody faniny rehefa tanteraka izy tainy toko ianao. Za megneny navoany Jefta dia nisan'olo tegna nahery lehilahy mahery vaillant guerrier tegna olo tsisy naharesy raha vao miady dia ino zavatra nataony za ozy mantsy an'Andriamanitra raha ataonao mandresa mety fahavaloko reto zay olo mitsena na voalohany izy omeko anio dia ino ny zavatra nataony vo avy miady Jefta le mbola faly halleluja dia nitsena nazy tandakodako zanany vavy izy nefa tsy niteraka fa tsy izinao nitsena moko zanany vavy igny teray nanenanana Andriamanitra mahery nanazy rehetra izany ranomasony amin'ny Jefta ozy za efa papa ozy le zazavavy avelao aloha ozy za iderany tompony amin'ny fandrasenao dia aveo ozy tanteraha ozy zavatra tenenao tamito tsy maintsy nivenoagny zaza satria voady tainy tompony ianao tainy Jesosy atsika rehetrarehetra nihiraka ivavahana ihany koa ravana dia misy fifamatorana ao anatiny raha ataonao zao hoe mivavaka atao amin'ny zona ataonao misy fifamatorana mba mifamatotra amin'ity hiraka ty ve ny fiainanao inona amin'ny zavatra mba mitsanga amin'ny fiainanao mba ndesinao nanompo tato mahendry ianao tainy Jesosy ianao ino io feonao io mba ndesinao manompo ny tompo ve tanao zao reo fleur atsika reo misy pino magnomeny reo ndesiny mifamatitra amin'ity hiraka ty ny fahasoavana zay omeny tompo azy neny sasany problème nataony mifamatitra akato izy manofo ratsy vo tonga dia alevilevo sary atsaina zany hoe atraiza zay vitesse zay raha ohatra ka azakazaka nyresary tainy tompony inao zany tegna zavatra misy resako kely zany teo tamin'ny première king misy fotoagna ho an'ny olona alen'olona magnaja olo-kafato zay magnaja mpanompon'Andriamanitra ataon'olona tsy misy dikany mpanompon'Andriamanitra par rapport amin'ny olo-kafa maheno ve le olona akaikinao io hitahy azy any ny tompo sady tahy anao koa
Amen. Ahoana ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Misy karazan'olona azafady, misy karazan'olona zay tsy mety miova mihitsy ny fiainany satria tsy manaiky famatotra amin'ilay iraka misy anazy. Tsy manaiky famatotra. Zay rehefa anao tsy mety miova, tsy tegna manompo izy. Io anery lasana bavy, io fanipotsika an'Andriamanitra io dia tsy inona fa fiainantsika. Le fiainanao mihitsy atokana ho an'i Jesosy. Fa raha miandry tombotsoa anao anompo an'Andriamanitra, aza mieritreritra hitan'Andriamanitra hiasa. Azonareo zany. Misy moko mikalkila be hoe agnano pasteur ao mora azo vola. Zavatra hitako zany matetika amintsika betabe n'olona miady mihitsy andeha agnano pasteur zona zany. Satria ino kalkiliny raha. Malaza zany ny akatony lafo karama zany ny pasteur. Eia. Dia mandeha mirory. Dia ino amin'izay zavatra hita? Midepense zay mivady mividy tokotany. Magnamoatra trano ambany vola. Anotaninao amin'izay afaka 3 taona firy pinina reko 5. Ny sasany. 5 zany. Dia farany moko za teto avy namory pasteur ndray andro. Anarera lao za taminareo mbola tsy nivavaka firy dia vavy fanikotiana eto. Dia misy moa teny ana pasteur efa folo dia magnino zany nareo mbola tsy nivavaka fa misy influence kokoa par rapport anareo fa nosorana pasteur. Dikan'izany hoe na nivadinao raha tsy resinao lahatra iheny toroteninao. Tegna mpanavin'Andriamanitra venao 5 taona itondrasana asa anao olo 7 agnaty fiangonanao. Satria mody ny tanindrazana. No may manano chauffeur na taxi be mo mahazo voyageur maromaro. Zay mbola nanano taxi tailaka 4 heures itondrasana olo 8 agnatiny. 4 heures. Tsisy influence satria agnaty saigna koa zany tsy le andeha ampandrosa io asa io fa oviana misy pino ome raha, oviana misy vola miainga be tamatady, zany foana nantiloro tsy mandroso le asa. Dia hieritreritra ve anao raha nangana anao samy rery anao ka ho isy olo votoananao. Ity asa ty tsy natao an'olo tia-tena. Namosoron'Andriamanitra aminao dia natao fitahina ho any hafa. Fa tsy hoe ameny poso. Raha ameny posonao aketo anao aliny foana. Asazinao le izy. Tsy misy olona hoe na ivavahanao isitrana zao da iny tompony azonao keo. Mbola professeur splendide raha fizany sasany valokona 5 millions. Fa ny pasteur 10,000 maximum manofiny reo. Ho an'ny tompo zany hono iny. Da akory ary mafo ho an'ny tompo ka le. Karaha ato zany mikajikajinao mandeha mivoaka 0. Fitiavana ny takinato. Fandavanteny, fanetreniteny, sy ny havana. Amen. Dia mamaraka ho azy amin'izay ny zavatra rehetra. Fa raha vao calcul kajikajy aranao fa 1 plus 1 égale 2 plus 3 millions 5 400. Rany ao tainy Jesosy anenao. Alleluia. Ka misy hoa karazan'olona tsy mety miova mihitsy ny fiainany satria tsy manaiky famatotra amin'Andriamanitra izy. Tsy mankatoy izy. Tsy magnaraka fitariana eo izy. Ary ny sasany dia manao izay mampalahelo ny ray aman-dreny voana ataony akeo. Izy tsy miala eo izay mampalahelo anao voana ataony. Tainy Jesosy ianao. Zany hoe avantage mivavahany ato fa tsy manaiky famatotra izy. Ary misy kristianina ndraika mivavaka eo izy fa izy tsy mamafy akeo. Azonao? Izy mavita mivavaka akeo, tsy miala eo fa izy tsy mavita mamafy akeo. Tainy tompo any ianao engany mba hisokatra ny sainao ambadika ty lesona ity. Alleluia. Ka ianao zany raha mba hitanao mba nisy fahasoavana azonao tamina mpanodon'Andriamanitra na tsy ato am-piangonana agnarany zany fa mety agny tany andehananao agny mety misy mpanodon'Andriamanitra any miasa ho anao nampiasain'ny tompo anao mba mahaiza manaja ny mpanodon'Andriamanitra. Fa ny fahaiza manaja tompoko dia egal na fifamatoram-piainana. Ny olona jainao tsy maintsy mikonsidere anao.
Ny lajainao tsy maintsy misy zavatra tsara foana ataon'igny aminao. Ary anatina fifanajana dia misy voninahitra. Ny olona tsy mifanaja tsy misy voninahitra. Na mpivady ary rehefa tsy mifanaja tsisy voninahitra hita eo. Tompony hitahy anao. Tompony hiaraka aminao mandrakizay ary hanome anao fiadanana. Ao amin'ny Deutéronomia 5:16. Raha ao baibolinao Deutéronomia 5:16. Hozy ny ten'Andriamanitra eto amin'ny anaran'i Jesosy, Deutéronomia 5:16. Manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao arak'izay nandidiny Jehovahandriamanitra ao anao mba ho maro ambo ianao ary mba hahita soa amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao. Ao amin'ny Deutéronomia 27:16. Deutéronomia 27:16. Hozy ilay eto amin'ny anaran'i Jesosy hozonina izay manao tsinotsinona ny rainina ny renina ary ny vahoaka rehetra anao hoe amen. Le fanajana resahana eto tsy le miondrikondriky. Misy ko mahita olona dia tomboka reo akory dada akory mama, tsy le miondrikondriky fa tena misy zavatra atao. Inona ary mba ataonao raha tena manaja babanao? Inona ary mba ataonao raha tena manaja n'Andriamanitra ianao? Misy fotoana nanentana fanatitra za teto dia miteny hoe raha mba manao fanatitra aho aza atao mitovy amin'ilay famomenao mpangataka. Satria dia mandeha zany nanome ariary zato olo tamin'ny skoro tary nivandrany zavatra ke. Hoe izy raha misy mozy mandeha 4 tsara be izy ariary zato izy momena vandravandrany lazoko le sorta avy dia soloko nalaky nanameko 500 zay izy mananano saotro. Dia be da be ny olona tonga eto am-piangonana mitady an'Andriamanitra, mitady osotra, mitady fahasoavana. Fa ny zavatra omeny ataony mitovy amin'ny fagnome mpangataka. Jesosy nao nga mpangataka. Mba mitody kely amin'ny akaiky taolona hoe mpangataka nga izy hoe tompony hitahina. Tain'i Jesosy ianao. Ny fiainan'ny olona dia mifamatotra amin'izay nolazain'ny Baiboly na dia tsy mino azy izy. Atsika olombelona rehetrarehetra reo ny fiainantsika dia mifamatotra amin'izay nolazain'ny Baiboly na dia tsy mino azy ianao. Ny tsy finonao tsy mahafoana ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra. Ary afaka tsy mino ny fisiany Amerikanina ianao satria malagasy. I Madagascar ihany ny firenena hitanao. Azonao? Azonao hoe l'Amérique n'existe pas. Satria aiza tany mba hitanao Ankiriry, Valpelson, Beryl Rose. Dia azonao hoe l'Amérique n'existe pas. Satria tsy mahita fa tsy eto Madagascar ianao. Teto ny firenena mety mba efa hitanao. Fa kosa tsy mahafoana ny fisiany États-Unis zany. Azonao ve zany e? Ka ny fiainana revana tsy afaka misaraka amin'izay olona ifamatorana. Tain'ny tompo ianao. Eto mamaraparanazy. Jereko za fa nisy fotoana i Joshua mba nibaikoan'Andriamanitra. Ndany ary anganiny daholo ny firenena rehetra ny Agadita. Ndana foany daholo ny Asdodita. Foany daholo ny Gaza rehetrarehetra azavela misy olo mipetraka ao. Tonga tao Gaza ndraiky Joshua nahita tovovavy kely nafirifirainy takao tsy nivonona. Tonga tao Asdoda izy nisy tovovavy kely tsy haiko nananakory tao tsy nivonona. Nefa Andriamanitra teny aringany daholo. Dia jereko amin'izay ny histoire taty afara. Maty Joshua. Efa tsy teo intsony Joshua efa tany. Namoaka olona Andriamanitra mba ho atao mpanjaka tao amin'ny firenena Israely. Tsy izy efa isôly fa ity zaho ozy Goliata. I Goliata tompoko dia taranaka nipoitra avy tamin'ireo olona tsy nivonony Joshua. Dia niteraka problème ngeza be tamin'ny zanak'Israely. Vitany amia nanangana lehilahy mahery koa Andriamanitra mba hompitsara ny zanak'Israely. Tsy izy efa isôlisôly. Ity koa zaho ozy Dalila. I Dalila
dia tovovavy nipoitra avy tamin'ny firenena izay tsy novonony Josoa. Tonga koa ny torony Davida mpanjaka, nomen'Andriamanitra izy fiarany fanekena izay hoentiny zareo miaraka amin'izareo foana isan'andro, ary rehefa présent ny fiarany fanekena dia mandresy foana ny zanak'Israely, tsisy matotra. Fa rehefa nandalo tao Asdod, nangalariny zareo fiarany fanekena io. Izy moa le Asdod, io le tanàna nasain'Andriamanitra ny ravany Josoa fa tsy ny ravany. Tiako teneny, raha mba maheno tenin'Andriamanitra ianao androany mandidy ianao ampitsahatra ny fahotanao, ndana mankatoava. Fa zay verinao hoe paster Davida ka mahay mikorana lela, sisy raha sy azo ny bavany se. Zio ngamba tena meny bavany sakesy tamin'ny mbola kely. Mety tena zany mitsy raha ataonao laha kely sy raha satria midratraka loatra zany. Fa io zavatra tsy ajanonao androany io ane ka tsy mamozona zahay. Fa io ihany nampijanonanao rapitra. Manapa-hevitra fa fahafatesana ny taminy io. Fa fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Kristy Jesosy. Miaraka hitsangantsika ivavaka. Vavahy ianao amin'izao fotoana izao mangataha ianao hery avy amin'Andriamanitra. Tapaho mihitsy ireo karazana lien d'âme izay mety namatipatotra anao tany amin'ny razambe tamin'ny ray aman-dreny. Tapa-kevitra hoe za Jesosy amitsahatra. Satria fantatra androany mbola nikonfirmenao andreo hoe fa ny ota dia egal fiainany devoly tafiditra ao anaty. Ndomba samy hivavaka tsika androany, ndomba samy hianotro an'Andriamanitra tsika androany, ndomba samy talao hoe tompo omeo hery mba hifamatitra aminao tanteraka ny fiainana. Salato ny vavakao. Tompo misaotra anao zay, mitsaoka anao ndray zay amin'ity androany ity. Renay any anatina ihany fa nisy Andriamanitra niteny taminay teto androany. Nampahery sy nampianatra anay, nampitraka andray ny finoanay. Tsy tiana ho very zay, tsy tiana ho resy, tsy tiana ho rava ny fiainanay. Eto anatrehanao Jesosy no hiantsonay ianao eto ziona androany, no andraisanay fahasoavana amin'ny ravana ny fatorana rehetra. Ireo karazana lien d'âme rehetra navitaiza, tapahana amin'ny anarana Jesosy. Ninona fatorana no lazainy fahavalo tao amin'ny fiainanao, didiko vazany amin'ny anarana Jesosy. Ny fatorany odi-ratsy sy ny fanompontsampy, ny fatorany fijangajangana, ny fatorany ozona sy ny famosafiana, ny fatorany fahazarana tsy mety alana, tapahako amin'ny anarana Jesosy. Miala amin'ny lehilahy io, miala amin'ny vehivavy io, amin'ny anarana Jesosy nanafahako anao. Tonga eto androany miaraka amin'ny afo ny fanamasina, andoro ny sakatsakana rehetra. Io fanaratsy mitondra trosa lava amin'ny fiainanao io, io fanaratsy tady anakatsakana ny kontranao amin'ny fiainana, ravako amin'ny anarana Jesosy ny tiasanao ary manafaka anao ahy. Ninona zavatra manelingelina anao, tsy avitanao niraka Andriamanitra mpanaovana anao, didiko misokatra ny lalana manomboka androany. Ho iaho hoe aoka misy lalana hisokatra anoloanao. Sahala amin'ny zanak'Israely nanoloana ranomasina mena, nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena. Izay nilazain'olona rehetra tsy possible. Nataizana ny olona zay niteny zany hoe tsy possible zany. Tononoko androany fa mivadika possible eo amin'ny anarana. Satria ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao. Tonga teto anao androany mba handrehana zany teny zany hoe ain'Andriamanitra atao aminao io zavatra nofinofesinao io. Ain'Andriamanitra atao aminao io zavatra kasainao atao io. Ary Jesosy anafiery anao, avitanao anio. Mandehana amin'izao herinao zao patsoafa baraky ianao. Mivavaka sady mitsodrana anao mba mimpandresy anao anatin'ny ady rehetra zay atrenao. Nizaniza lela hifanahitra aminao ho resenao lahatra. Miantso ny fahasoavan'Andriamanitra androany mba hitahina ny fiainanao. A partir an'ireo karazana diloilo niratsaka tamin'ny tiloako ty, aoka hikorinany aminao zany mba hanampy anao amin'ny ady atianao. Le Andriamanitra tsy nanala baraka, tsy hanala baraka anao. Le Andriamanitra nampandresy ahy, mampandresy anao. Le Andriamanitra nitany fiainako mbola hitahy anao mihoatra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ambarako eto androany fa olom-baovao ianao miady eto. Misy fahasoavana nomeny Tompo anao teto androany. Raha ho anao zany manaova amen naman, ary mitsotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. My name is David Blessing.
zay zavatra ilainao amin'ny lafiny fitahina rabola oka ikorianao ny fiainanao zany manomina ho isy famatsiana ho ataon'Andriamanitra aminao ho isy varavaram-pitahina rabola ho ataon'Andriamanitra iraikitra aminao ary ninina karazana fahotana tsy mety resinao ho resinao amin'izay zany manomboka androany manonona androany fahasoavana ampandresy anao ary manonona teny kosa reo zay mbola tsy mety hijanona fa hanotra anao foana ho resy anoloanao izy nisotro ny fanamasina meno anao atonga anao mifantatra amin'izay any amin'ny quartier misy anareo any reo olona manenjika anareo anomboka vakivaky hoe misy Andriamanitra aminao ao misy hery manaraka anao ary tsy maintsy mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho iaho hoe mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy samy misaotra ny tompo misaotra tompo misaotra fanandray zay misaotra farena ny teninao raisina indroany misaotra anao fitanao na inona tompo zavatra tsy ampy eo fiainana iny fantatra efa ho fenonao zany ianao le mahay manao zavatra mihoatra ianao tsy manao na ina na ina raha tsy efa milaza zany amin'ny alalan'ny mpaminany mpanomponao mahatongo teny anao ko ny vavan'ny mpanomponao ianao Jesosy ary amin'ny mampanomponao any misorako sahady ny fantaterany teny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra saotra tompo mankasitraka anao zay mitsaoka anao zay midera anao zay Amen.